Salina ho antsika ry havana miombony efitrantranon'Andriamanitra amin'ny ity talata fa 9 aogositra ity. Ho aminareo ane ny fahasoavana. Hideran'ny tompo isika amin'ny salamo fa 7:20 andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina amin'ny teny vavolombelona, ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Anao mamoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao. Dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny tsipo aho amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no ho tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Hivavaka isika. Isauranay ianao Andriamanitra namoanay maraina, ary tsy nahatafandrimandry ny fanahinay, koa dia nanitsy ny lalanay ianao ho tonga eto amin'ity tranonao Andriamanitra ity. Fa mihoatra noho izany dia manitsy ny mombanay rehetra koa ianao, ka tia hanambara aminay indray ny sitraponao, mba hizorana sy hiainana, ahafantaranay ny fahamasinanao, ary hanamasinanay ny tenanay koa. Dia fotoana ny fiarahamandinika soratra masina izao fotoana izao, engane ianao hanatrika anay, hitarika anay, ary hamindra fo aminay, dia ho tsapanay ny fiavaozanay amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Levitikosy 7:20 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Efa niomana isika ko hiara mamaky izany amin'ny anaran'ny tompo. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe, aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitrareo. Samy matahotra ny reninareo ary tandremo ny sabatako, izaho no Jehova Andriamanitrareo. Aza mivily anaraka Andriamanitra izy, ary aza manao Andriamanitra anidina ho anareo, izaho no Jehova Andriamanitrareo. Amen. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika amin'izao fotoana andiniana ny soratra masina izao ry tompo, dia marina fa foy ny fisainanay, ary tsy mahatakadavitra izahay. Eny miafina aminay ny tsy ambaratelo ny teninao, koa ny fanahinao ahidina ho ampy-mizara aminay, mba ho fahendrena ho anay, ary fampitomboana ny fahamasinanay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, boky ny Levitikosy, ameo le valiteny mazatry, 7:20. Ity no azo lazana hoe boky ny liturjia ny fivavahana Jiosy. Isika dia manana izay mitondra antsika amin'ireo fanompo-pivavahana mikasika ny fotoana samihafa tanterahana aty amin'ny fiangonana. Na boky kely atao hoe liturjia. Fa ny boky ny Levitikosy dia azo alahatra amin'iny boky ny liturjia iny. Raha ny fivavahana Jiosy dia ny boky ny Levitikosy no manolotra ny fandaminana samihafa mikasika ny fanompo-pivavahana ataon'ny mpivavaka manaraka ny fivavahana Jiosy. Dia hitantsika fa ny boky ny Levitikosy dia manomboka amin'ny fanolorana ireo karazana fanatitra fanao amin'ny fomba mpivavahana Jiosy. Ary any amin'ny faraparany dia hitantsika any ny fampianarana momba ny atao hoe sabata, ny amin'ny atao hoe jobily, ny amin'ny firafitry ny tabernakely izay misy loko samihafa. Raha manaraka isika dia hitantsika ao ny loko liturjika izay ampiasaintsika ankehitriny, ny volomparasy, ny maitso, ny manga, ny fotsy, ny mena. Izay loko anisany nandrafitra ny tabernakely.
tamin'ny fivavahana jiosy. Hitantsika ihany koa mamarana indrindra ny boky ny Levitikosy ny amin'ny atao hoe fahafolo-karena. Mampianatra zavatra betsaka momba ny fivavahana jiosy na indrindraindrindra mametraka ny taridalana amin'izay atao rehefa manatanteraka fanompoam-pivavahana eo amin'ny fivavahana jiosy zany ny bokyny Levitikosy. Zatoloina moa fa matoy izy tafiditra anatin'ny baiboly iainantsika kristianina dia maka fototra amin'izany koa zany sika aty amin'ny fivavahana kristianina. Aty laza afa-tsy ny hoe ny fampiasantsika an'ireo loko liturjika izay miainga avy any amin'ny firafitry ny taberna kely. Fa misy heviny ara-teolojia koa ny hoe maninona ny fotsy marika ny fandresena, maninona ny mena ny amin'ny pentekosta sy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Zay ny bokyny Levitikosy. Fa inona ny mbola azonao tenenina momba ny Levitikosy? Ankoatrin'izay, fitsipika amin'ny fiainam-pamasinana voalaza ao amin'ny bokyny Levitikosy santionan'izay anoloanantsika androany eo amin'ny toko faha 7-10. Ny fisoronana ny fanamasinana ny fanambadiana. Lalàna momba fanambadiana didy sy ny lalàna maro samihafa efa nolazainy namantsika teo. Inona koa ny tena hitanao manamarika amin'ny bokyny Levitikosy? Ao amin'ity toko faha 7-10 ity dia tena misy zavatra tokony hanaitra antsika. Rehefa avy eo moa sika dia andinika n'izany. Ny Levitikosy toko faha 7-10 rehefa hitantsika eo dia toko mampatsiahy ny didy, manazava ny didy ary manampy amin'ny fampiarana. Io ny didy, ahoana ny fanazavana ny didy ary ahoana ny ampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro mba hananantsika fiainam-pahamasinana. Zay ity toko faha 7-10 ity. Afaka maka santionana isika efa noraisina tamin'ny alahady teo ihany momba ny fiainantsika andavanandro. Ngejerena ny 9-10 hatramin'ny 17-10 hoe efa noraisika tamin'ny alahady izy io fa anterina kely satria mampisaintsaina amin'izao fotoan-tsarotra izao. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, aza mangalatra, aza mamitaka, aza mifandaingy, aza mianiantsito amin'ny anarako, na manamavo ny anaran'Andriamanitra aho, izaho no Jehova. Aza manao ankeriny amin'ny zavatry namanao, na mampahory azy, ny karamany izay no karamainao, aoka tsy hitoetra ao aminao milokalina. Fa andeha isika eo amin'ny 9-10 dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tandremo ny didiko, aza vela ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiomponao, aza fafazanao voan-javatra roa karazana mifangaroaro ny taninao, ary aza mitafy lamba natao amin'ny zavatra roa samy hafa karazana mifamaofao. Tratra daholo tsika rehetra. Tratra nio fa 7-10 daholo tsika rehetra. Fa zay tokony hanaitra antsika ry havana dia ny 7-10 tapany faharoa. Misy maro tratran'io. Tatsika izany fitarainana eo anatrehan'ny fanjakana hoe tsy voaloha ny karamanay mpanao lalana tamin'izany. Misy maty eo ampiandrasana ny volany, misy migadra satria voatory. Tratran'io tsika. Izany hoe eo anivon'ny daholobe mihitsy mba tsy tenenana koa hoe ny fanjakana tratran'io tsika. Tsy laza afa-tsy ny grevin'ny mpianatra. Eo amin'ny fampiasa samihafa aza neka tratran'io sika kristianina. Oka kely aloha le karamanao, ianao nefa mihinan-kanina, le olona ampiasainao tsy omenao. Tena fitiavan-teny izany ry havana.
ny mpandrara tena mahomby ara baiboly dia ny mpandrara mihevitra ny mpiasany tsy makano ho azy fotsiny ireo zay eo amin'ny baiboly rehefa zay mantsy ny fiainantsika mpampiasa dia fantatra ilay mpampiasa isika dia evero zany ny ry havana zay ilay toko fa 7 dia mieritreritsika fa raha mamaky hatramin'ny farany sika dia mahita mihitsy hoe izany ilay fiainam-pahamasinana takina eo amin'ny 2 araky ny teny tompo manao hoe aoka ho masiny ianareo satria masinao Jehova Andriamanitra reo. Fa ity toko fa 7 ity dia iverimberenany hoe izaho no Jehova Andriamanitra reo. Anambarana fa Andriamanitra dia efa nanao fanekena tamintsika izay ilay fanekena hoe ianareo oloko izaho Andriamanitra reo. Any Genesis toko fa 7 fanekena efa vitan'Andriamanitra ny nanolotra ny tenany ho Andriamanitsika, ho Andriamanitra ny zanak'Israely. Ianao nanaiky azy dia nanolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Izaho no Jehova Andriamanitra reo. Fampatsahivana ny fitiavan'Andriamanitra nanao fanekena tamintsika zany. Fa fampiombonana koa. Tsy hoe ianao eo ny lazainy fa ianareo. Dia mbola ho hitantsika amin'ny antsipiriany amin'ireo foto-kevitra manandanja ato amin'ny anjara mofinainantsika moa izany hevitra izany. Tsy afaka anisika afaka manisa ihany fa lany ny fotoana fa mba tiako raha ianareo mihitsy ny ampiatra ny hoe impiry miverina ato amin'ny toko fa 7 ny hoe izaho no Jehova Andriamanitra reo. Hampatsahivina hoe io Andriamanitra io dia Andriamanitra efa nahavita fanekena tamintsika fa ho Andriamanitsika izy. Mizingizina amin'izany izy ato amin'ity toko fa 7 ity. Miverimberina io eo amin'ny 10 fa 10 ohatra. Dia hitantsika isaky manonona didy izy dia veriny foana ny hoe izaho no Jehova Andriamanitra reo. Akoa ny hoe izaho no Jehova. Nao ary sika hijery ny foto-kevitra manandanja. Ina ny foto-kevitra manandanja ataon'ireto andininy vitsy 4 monja araka ny mofinaina ety ampilatanantsika ity. Inona ny voasoratra voalohany ao? Ny fampiombonana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ity teny ity eo amin'ny toko fa 7 dia tsy hoe zavatra ny pitsipitsihana tamin'ny ranona sy ranona. Aoka hono ianao masina satria masina Jehova Andriamanitra ao. Tsy hoe totsofina fa tena kabary, tena antsoavo ho an'ny vahoaka rehetra. Izany dia milaza hoe ny tenin'Andriamanitra dia mampiombona antsika. Samy sofina miara-mandray isika. Tena hoe ny tenin'Andriamanitra mampiombona. Ary ny tenin'Andriamanitra araka ny Jaona toko fa 7 dia manamasina. Ao amin'ny fiombona ny vahoaka an'Andriamanitra miara-miaino ny teny zany ny fahamasinana. Tsy hoe sofiko ray ny zavatra hafa dia ny anankiray ohatry ny hafa nandrenesako azy dia anontaniana ny anankiray ohatran'izany ny zavatra henoko teo teny tokana ary ambara ho an'ny rehetra ny teny eto. Hoy ny soratra masina hoe mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Resaka no tenenina tamin'ny rehetra fampiombonana. Ny zavatra faharoa milaza ny fahamasinan'Andriamanitra izao anjara mofinainantsika izao eo amin'ny 2 faharoa izay mazava tsara ny hoe manino satria masinao Jehova Andriamanitra reo. Satria masinao Jehova Andriamanitra reo. Famaritana fototra ny maha izy azy an'Andriamanitra
izany hoe masina tsy misy mitovy amin'Andriamanitra miantso atsika ho masina hiavaka ho taratra hoe hafalahy ianao fa tsy hoe ianao dia tonga lafatra mihitsy fa tena hoe manintona ianao tsy hoe tonga lafatra fa manintona ianao satria ohatrany miavaka amin'ny rehetra antsoina ho amin'izany izy satria ny Andriamantsika koa dia tokana hafa indrindra ary miavaka amin'ny rehetra. Inona ny zavatra manaraka foto-kevitra manaraka eo amin'ny andininy fahatelo ny fankatoavana ray aman-dreny sy fanajana ny sabata dia mahagaga fa ampiarahany soratra masina ary manomboka indrindra ny fampatsiahivana ny didy. Raha mampatsiaro antsika ny didy folo dia mbona ny alohan'ny fanajana ray aman-dreny ny mahatsiarova ny andro sabata anamasinana azy. Didy efatra voalohany momba an'Andriamanitra, ny enina manaraka momba ny olombelona ary manomboka ny didy mikasika ny fiarahamoniny olombelona ny didy momba ny fanajana ny ray aman-dreny. Fa eto koa moa dia ohatrany vadika tokely ny mpilaza hoe reninareo ny atao voalohany matahora ny reninareo sy ny drainareo dia mba mifaliry ireny mpianakavika fa mba lasa lofa tsy nanaraka orina. Zay zany le tokony hanitona ny saintsika fa maninona ny miaraka eto ny fiantsoana fahatahorana izay ataoko hoe fanajana ny ray aman-dreny sy ny fahatsiarovana fanamasinana ny sabata. Dia hitantsika eo nahoana moa ampiarahana ato amin'ny andininy fahatelo ny fahatahorana ny reny sy ny ray ary ny fanajana ny sabata entina milaza zany fa manomboka any amin'ny fianakaviana ny fanajana ary tonga eo amin'ny fiangonana la iantsoana hivory hifanatrika amin'Andriamanitra ray ao an-trano miala any amin'ny isa-tokantrano izay sela fototry ny fiangonana ny fanajana sy ny fahatahorana ary iainany daholobe aty am-piangonana eo anatrehan'Andriamanitra ray. Fa midika koa zany hoe tena ny andavanandro sy ny isan'androntsika dia fanajana avo. Andavanandro ny fiainanao miaraka amin'ny dada sy neny, ny isan'andronao latsinainy ka hatramin'ny sabata, alahady dia fenonao fatahorana ny ray aman-dreny, fatahoran'Andriamanitra, fanajana ny sabata, famalinao ny antsony tompo hoe ity ao Andriamanitra fa tonga manaja anao mankatoanao. Inona ny fahadimy? Eo amin'ny andininy faefatra moa dia misy fampatsiahivana ity fahafiry le azamanan'Andriamanitra ao rehefa voasoratra fotsiny fa dity izy dia iainana fahafiry ny mpampianatra sekoly alahady ity fahafiry ny azamanan'Andriamanitra tsy manina fa leony mijery ndao aloha mba hianatra kely ohatra ny adino. Ao amin'ny Exodus dito faharoapolo dito voalohany sa dito fahatelo? Dito fahatelo za andininy fahatelo amin'ny Exodus roapolo andininy fahatelo dito voalohany. Eto izy amin'ny andininy fahaefatra aza manao Andriamanitra anidina ho anareo izao ny Jehovah Andriamanitrareo fa rehefa mijery sika dia mitambatra ao koa ilay hoe aza manao sarin-javatra voasikotra. Io zany dia milaza hoe tokana ary tsy azo ampirafesina Andriamanitra. Tokana tsy azo ampirafesina Andriamanitra. Masina, tokana, miavaka, tsy azo ampirafesina Andriamanitra.
tsy azo songonana koa izy ka hoe ametrahanao zavatra eo alohany azasiana zavatra eo alohan'Andriamanitra velao izy ny eo aloha ny arinany daholo ny rehetrarehetra any amin'ny fampiarana izany dia misy zavatra be dia be tokony antsitsika ny fiainatsika ankehitriny ahoana ny fampiarana amin'izany hoe Andriamanitra masina tokan'Andriamanitra ary tsy afaka anao Andriamanitra anidina isika tsy hoe manidina io a aza manana Andriamanitra ny fahaenina ny filazana hoe Jehovah Andriamanitrareo a efa voalaza teo dia mampatsiahy ny fanekena nataon'Andriamanitra ary indrindra ny fahefany mipetraka eo amin'ny vahoakany nolazaina tamintsika teo hoe miverimberina ny hoe Jehovah Andriamanitrareo atao amin'ny boky Levitiky kosa fa eto amin'ity toko 9 ity isaky ny teny didy sy ny fitsipy ny Andriamanitra dia tonony hoe Jehovah Andriamanitrareo io zany dia mampiseho hoe tsy hoe Andriamanitra nanao fanekena fotsiny Andriamanitra fa Andriamanitra masy mandidy manana fahefana amintsika koa Andriamanitra filazana hoe izao no Jehovah Andriamanitrareo dia manambara koa mampatsiahy fa tokony an'olo-tena ho an'Andriamanitra mba hiroso amin'ny fanamasinana tena isika io a dia milahatra averina indray amin'ny Romanina toko 12:1 mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra andriamanitsika Andriamanitra fa isika koa dia olony amin'izany a dia mahatsiaro mandrakariva isika hitombo amin'ny fanamasinana tena amin'ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra akoatran'ireo voalazy ireo ary efa misy fito ireo fa so mahita fanampiny isika hoe izao koa tena hitako manan-danja tao anatin'ity anjara mofinaina antsika ity marina izany tsy natao ho an'ny hafa ilay teny fa natao ho an'ny fiangonana dia ny zanak'Israely fanamafisana tsy nijanona teo amin'ny hoe fiangonana fa ny faritany mazava tokoa hoe dia ny zanak'Israely azontsika ve misy dikany ilay hoe mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely sa tsy izy an'izany ao amin'ny baiboly tsaka ao ary inona koa eny ary azontsika ampina amin'ilay fahavalo fa ao amin'ny fampiaranao a hitantsika kely izany fahanamafisana ny hevitry ny havantsika izany fampiarana dia misy aoka fito ireo voalohany satria hoy ny soratra masina hoe mampiombona ny teny ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny tsirairay dia aoka anaiky ampiombony ny tenin'Andriamanitra isika Andriamanitra ray ihany no miteny amintsika na dia sofina maro aza ny miaina no ny tenin'Andriamanitra ilay tokana sy masina dia aoka isika ampiombon'izany teny izany fa marika ny fahamasina ny fiangonana ny fanekena hiombona ao amin'ny tenin'Andriamanitra boky miavaka ny baiboly ary ao Andriamanitra no miteny amintsika rehefa manaiky hiara-iondrika ao amin'ny soratra masina isika hiara-iaino ny tenin'Andriamanitra isika dia feo tokana ny antsika ary dia manino isika mandeha ho azy ny fiombonana tena mandeha ho azy ny fiombonana
ampatsiaro ny mpiandry omby tsika moa rehefa hoe à gauche dia à gauche daholo ny omby fa tsy andreko amin'izany à droite a fa feo tokana didy tokana fandaminana iraisana izay ny fiombonana ny fampiarana faharoa aoko fantatsika fa ny andriamantsika dia miavaka sy hafa indrindra tsy hoe ombavatsika mihitsy rehefa mandeha any amin'ny fiarahamonina na endrehetreny no hoe andriamanitra re raha ihany efa tsy tebika mantsy ao fa andriamanitra raha ihany tsy mitovy amin'ny andriamanitra rehetra ny andriamantsika hafa indrindra manokana masina ny andriamantsika tsy mitovy indra amin'izao fotoana ny aogositra septambra zao tsy mitovy ny andriamanitra eritreretina sasany ny andriamanitra ivavahantsika fa madiana ny tiana olazay inona ny fatelo aoko anao zava-dehibe ny fitsipim-pitondran-tena isika mandroso amin'ny fahamasinana ny fiainatsika rehefa manao zava-dehibe ny fitsipim-pitondran-tena isika indraindray tokoa isika kristianina dia manamaivana ny fitsipim-pitondran-tena samihafa izay voatsipika araka ny voalaza teo manomboka eo amin'ny andininy fahatelo hatrany amin'ny farany ny toko fahasivy-ambin'ny ty ajereo aloha hoe andininy fahafiry ny farany andininy fahafito amin'ny telopolo feno aza io raha isainareo koa hoe firy ny aza ato amin'ny toko fahasivy-ambin'ny folo reny dia manipika ny fitondran-tena ny fiangonana tsy azo amavanina saingy hoe efa voavonjy isika dia anamaivana ny fitondran-tena kristianina tsia satria voavonjy izaho sy anao dia ataontsika ho zava-dehibe ny fanamasinantena ny fanajana ny didy ny fankatoavana ny sitrapon'andriamanitra sy ny fitsipika marika ny fanamasinantena izany ny olona nandray ny famelan-kery fa miaina ny famonjena dia mitombo amin'ny fahasoavana amin'ny lalan'ny fanamasinantena inona no aoka manaraka aoka aseho amin'ny fihetsika sy ny fiteny ny fahatahorana ny fanajana ny ray aman-dreny ampio sy karakarao reo efa reraka fifandraisana amin'ny ray aman-dreny ao atokantrano dia manaja aoko izany sika tanora fa rehefa manatokantrano ary mehosa ny ray aman-dreny dia manino indraindray adino indraindray aza tsy mitsiniavina sy vingavingaina fa rehefa iny izy reraka iny izy tola ny taona sy ny adidy tamintsika zanaka aza donoina ny mikarakara sy mijery azy marika ny fanamasinana ny tenanao zay inona koa ny toeny raiso ny sabata ho an'ny fitsarana fanamariana ny fitiavana sy ny fanajanao an'andriamanitra ampitombo anao amin'ny fahamasinana miaraka amin'ny fiangonana any atokantrano ny andavanandrom-piainatsika ianatsika izany hoe fanajana fa eo anivon'ny fiangonana dia fiainatsika koa izany hoe fanajana ny andriamanitra ray iombonatsika fanajana n'andriamanitra ray iombonatsika ary aty amin'ny fiangonana fanajana ny sabata andehanatsika kavoriana miaraka amin'ny vahoakan'andriamanitra sy ny mpino rehetra no hitombotsika amin'ny fahamasinana inona ilay feotokana nomenatsika andeha hiainan'izany any atokotany mpiangonana any amin'ny fiarahamonina satria nandrefy feotokana avy amin'andriamanitra isika dia mitombo ny fahamasinantsika rehefa manaja ny sabata isika inona no manaraka aoko ho fadina ny fanompo-tsampy an'andriamanitra irery ny fiainanao fa tsy hitambarany amin'ny hafa ianao
efa nanolotra ny tenanao sy ny fiainanao manontolo ho an'Andriamanitra ianao dia tsarovy fa an'Andriamanitra rery ianao. Ianao mihitsy zany no masina ho an'Andriamanitra rehefa nanolo-tena ho an'Andriamanitra. Ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra dia efa fanamasina tena araka ny foto-kevitra voalaza tery ambony. Tsarovy mandrakariva fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra efa nanao fanekena ho Andriamanitsika, ho Andriamanitra. Azadonono izay. Ay moa Andriamanitra efa nanao fanekena tamiko hoe Andriamanitra izy. Za tsy hanompo Andriamanitra. Ataovy manan-danja eo amin'ny fiainanao mihitsy zany hoe Andriamanitra efa nanaiky anao ho olona. Andriamanitra efa manaiky ho Andriamanitra. Inona ny fafito? Ampitomboy hatrany amin'ny famakiana ny Baiboly sy ny vavaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsarovy koa fa tsy Andriamanitra ao irery Andriamanitra fa iombonanao amin'ny hafa koa dia ampitomboy ny famasinanao amin'ny fiombonanao amin'ireo mpino toanao. Ampifamenoy na hoe efa natolotra ao manontolo ho an'Andriamanitra ny fiainanao. Tsarovy anefa fa tsy Andriamanitra ao irery Andriamanitra. Ianao no ho an'Andriamanitra manontolo fa ny Andriamanitra ivavahantsika tsy hanao rery fa hitambarantsika mianakavy. Iza an'Andriamanitra manontolo fa isika rehetra dia manana an'Andriamanitra. Iombonantsika Andriamanitra. Fa ny fiainako manontolo dia efa namasiniko ho an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa ilay tokana sady masina dia sady Andriamanitra izy no Andriamanitra. Fa izy tsy azo anao ampirafesina amin'Andriamanitra. Dinio tsara ireo pratika anankiroa ireo sao dia mifangaro ao anatintsika hoe za manontolo an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra ivavahako dia sady Andriamanitra no Andriamanitra ny akavisy akavanako ny aloha sy aorianako ka dia miombona amin'izy ireo fanamasina tena koza. Ireo ary havana ny fanipitsipiana samihafa momba ny foto-kevitra ao anatin'ny anjara mofinainantsika ny fampiarana izany ho fiainantsika. Fa mbola misy malalaka ihany fotoana anampiny amin'ny fampiarana ve ianareo misy olazaina hoe zao koa azo ampiarana nio anjara mofinainantsika androany. Eo mandray valony fotsiny foana. Nge rehefa tena miara-mikaroko sika dia manan-karena dia hitantsika koa fitombontsika manokana hoe miara mandinika soratra masina. Efa nandinika ianao tany an-trano dia mandreto ianao dia manampy ianao hoe tamin'ilay nidiniako ty tsy voalaza dia manjary manan-karena sika. Raha ireto zao ny izantsika ka samy miteny hevitra manan-danja sika dia misy firy zany efa tsy latsaky ny roapolo hevitra manan-danja. Zay ny harenan'ny fiaraha-mandinika soratra masina. Raha ohatra zany lazaina dia atao amin'ny fiaraha-mandinika soratra masina dia tabataba masina ny ato. Miteny ihany na dia miteny ihany na dia miteny ihany. Zay mihitsy ny tokony endriky ny atao hoe fiaraha-mandinika soratra masina. Ifandrombahana mihitsy ny fandraisam-pitenena dia mafinaritra mafana ny fiaraha-mandinika soratra masina. Dia ary amarany sika riavana. Ivavaka sika. Dia isaoranay ianao Andriamanitra ny amin'ny fotoana nazonay niaraka indray tamin'ny fiaraha-mandinika soratra masina. Ny harena ny teninao dia tsy lany. Ary raha manaiky hitrandraka izany eo ambany fitarian'ny fanainao masina tokoa izahay dia mitombo amin'ny fahamasinana. Misaotra ny amin'ny Levitikosy 5:20 ary izay no halalinay manokana
ny anjin'ny voalohany hatramin'ny faefatra efa nampitanao aminay ny fitaomana ho amin'ny fahamasinana ary ny fieverana nao Andriamanitra manao fanekena aminay Andriamanitra tokana tsy azo ampirafesana masina afa indrindra Andriamanitra efa nanoranay ny fiainanay ko dia faly izahay ankehitriny manonona vavaka ho an'ny tenanay manokana ampomany fahatononay koa ny vavaka ho an'ireo olona akaiky anay naizanaiza misy azy ireny mba hitombo amin'ny fahamasinana amin'ny fanoloran-tena isan'andro izy ireny. Dia manonona ireo mpiara-belona aminay ary mety ho mpiara-mivavaka aminay mbola mitoto amin'ny andro aman-kiafy izahay. Mametraka eo am-pelatananao sy ambany fahefanao ilay Andriamanitray ity firenena ity izahay ry Tompo ary manonona koa ny fiangonana eo ambany fiarovanao eo ambany tanam-pahasoavanao ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina mifantoka amin'ireo fiaonam-be samihafa atao anatin'ny volana Aogositra hiaro ny mpandeha eny an-dalana ianao ahatanteraka ireo fandahara-piofanana samihafa ary ahatanteraka koa ny fanamasinana ny vahoakanao amin'ny feotokana amin'ny fitaizana amin'ny taridalana iombonana any anatin'ireny fiaonam-be ireny. Mino izahay fa mahay manao mihoatra n'izay angatahanay ianao ko ny fandahara-potoananay tontolo andro dia atsapanay ny tananao mitantana ho tanteraka izay araka ny sitraponao. Hiaro ny fahasalamanay koa ianao amangy ny manamanjo hijery ny voafonjy sy anadino ireo manana olana atambatray ny vavakay amin'ilay nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io ny anina sahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso amin'ny finoana ary ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro indro lehibe hiara amin'ny maty mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo maso amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandihana amin'ny fahamasina ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.